Manatanteraka etsika ara-tsosialy resosy n'androany Ramatoavanga Rajaonary Mampianana vadin'ny filoham-pirenena ankehitriny ny ankizy no nomena lanja bebe kokoa tao anatin'ity sehatra sosialy ity, eo ihany koa ireo mahery fon'ny firenena ny ady ambazon'i Madagasikara ny fahaleovantena tahaka izao. Ankizy telonjato avy amin'ny kilasy fahasivy sy fahafito amin'ny sekoly ambaratonga fototra La Providence Paibe no nasaindra Ramatoavanga Rajaonary Mampianana vadin'ny filohan'ny Repoblika Malagasy androany maraina teny amin'ny lampam-panjakana teny Avoloa. Tafiditra indrindra ao anatin'ny hetsika sosialy ho an'ny fankalazana ny fetim-pirenena sy ny fetin'ny ankizy ity hetsika androany ity. Afaka nitsidika ireo birao maro samihafa ao anatin'ny lampam-panjakana Avoloa ireto mpianatra ireto, toy ny birao filoham-pirenena na ihany koa ny birao fanaovana ny filakevitry minisitra. Nisy arak'izany ny fizarana rendrina sy fiaraha-miala etaeta ny raha vadin'ny filoha tamin'ireo mpianatra telonjato ireo. Ny ankizy moa zany no tena omena tombony amin'ity volana ity izay araka ny efa nitenin'ny mpanentana teo, satria ny volana Jona dia natokana ho an'ny ankizy, ary indrindra koa ny programa ny fitondram-panjakana fanakaiky amin'izay ihany koa amin'ny famerenana ny ankizy any an-dakilasy ireo ankizy tsy mianatra. Dia izay koa moa natonganay andray anareo eto mankasitraka ankizy amin'ny fanomezana medalion izay namenareo anahy, tena faly tokoa tena ko mandray amin'izay, ary tena mankasitraka dia raha soa anareo ankizy tafita soa amin'ny fianarana, dia satria anareo no reharehan'ny firenena, nareo no hoavin'ny firenena. Fa tamin'ny ity androany ity ihany koa dia nitondra fanampiana ho an'ireo bokotro maro olatra ny ady ho an'ny fahaleovantena Madagasikara teny amin'ny toby miaramila RMA Analakely. Miisa 724 ireo bokotro maro olatra ireo manerana Madagasikara, ary 727 ireo avy eto amin'ny faritra Analamanga izay nomena bodofotsy androany. Nampiseho ny fahafaliana ireo nahazo fanomezana satria voalohany tamin'ny tantaram-pirenena ny misy vadina filoham-pirenena nijery azy ireo. Fa manao ahoana kosa ny fandraisana tanana ireto bokotro maro olatra izay niady ho an'ny firenena malagasy reto ankehitriny. Fandraisana tanan'ireo dia misy amin'ny karama kely zany omeran'ireo isaky ny telo volana ny 3 jura etsy eo. Eo amin'ny fahasalamana misy fandraisana tanana ihany koa amin'ny lafiny fahasalamana amin'izareo. Zareo moa zany dia izay hoe tolona tamin'ny fahatolo-pahafana tamin'ny 1947 dia misy recensement isaky ny district tena hatrany ambanivohitra be satria tany no tena betsaka. Dia izay no nazahoana hoe lista avy any zany no raisina gaty. Dia tsy maintsy misy fanatediana koa moa izy zany tena maro, dia vao hoe izy maro ny tena fantatro aloha dia eo amin'ny 5-20 taona eo ny moyenne d'âge ny salanisa taonany zany. Mbola hitohatra amin'ny rahampitso ny hetsika izay karakarain'ny vadin'ny filoham-pirenena indrindra eo amin'ny lafiny fanabeazana. Isa arak'izany ny fanokanana tranomboky vaovao hotokanana ao amin'ny EPP Ampefy.